mafy daholo zoky mpanabe zandy atao amin'ny FET Tsosoa avy atao amin'ny paroisse Nandravoangy district Faravohitra. Afafi daholo Larissa avy any amin'ny paroisse Tenitongany Fambakobe. Afafy ny anarako Gery paroisse Manjakaray district Faravohitra diocèse Antananarivo mazava ho azy. Ny sampana eka zany hoe navita ny dingana fahatelo tamin'ny rotaona lasa dia miaina an'izay dingana miainana zay. Afafy iaina ny anarako mipetraka eto Manjakaray sampana ika misy ana. Afafy Andralainy anarako Ialainy Fiantsonana FET Manjakaray dia mipetraka etỳ Manjakaray 20 taona zao dia sampana ika misy ana. Afafy avitra natenany anarako sampana Vekasa avy ao amin'ny paroisse Manjakaray district Faravohitra vikaria episcopaly ampovoany diocèse Antananarivo. Tsatilakry Razafy Manatsofaniny Anavoary Alpha avy ao amin'ny Karateny Tongano Fambadybe district Faravohitra vikaria episcopaly afovoany diocèse Antananarivo. Afafy Alexandre ny anarako FET Manjakaray dia district Faravohitra diocèse Antananarivo. Afafy mbola ny anarako avy ao amin'ny paroisse Manjakaray sampana misy ana VK diocèse Antananarivo. Tsatilakry Piska ny anarako paroisse Manjakaray FET district Faravohitra diocèse Antananarivo mbola mpianatra. Afafy Dina ny anarako FET Manjakaray district Faravohitra vikaria episcopaly ampovoany diocèse Antananarivo. Amin'ny FET dia tokony miezaka mahalala kokoa ny fikambanana. Ohatra hoe hatramin'izay mbola tsy fantatra hoe inona avy ny boky ampiasaina atao amin'ny FET dia amin'izao zany ianao miezaka mamakimaky boky nefa tsy amin'ny FET ihany fa amin'ny maha olona manontolo mihitsy afaka mianatra ny zavatra rehetra mbola tsy hay. Aza mieritreritra hoe za efa mahay be dia efa haiko daholo zany rehetrarehetra, tsy izay mihitsy fa misy zavatra tsy hainao foana ao. Ohatra hoe ianao zao mety taloha nianatra foana dia ny ray aman-dreny no nahandro sakafo, ianao mety efa 20 taona nefa tsy mahay mampirehatra afo akory fa efa ny ao an-trano no manao an'ilay izy dia efa mba hainao ilay izy mandritra ny fihibohana. Jerenay zavatra madinidinika fa hita be io rehefa mitohitohy kely. Ohatra hoe mohaka foana ny vary taloha dia zao zany mba mianatra mahandro vary, jerenay zavatra kelikely mahandro vary fa misy vokany io, misy vokany be io rehefa indrindra any amin'ny tokantrano raim-pianakaviana na renim-pianakaviana. Ny ara-panahy miezaka tsy hoe tsy mivoha fiangonana dia tsy mamonjy lamesa na hoe anao dô miparivy ny andro anao karatra fa mba miezaka manaraka amin'ny télévision na radio. Aza lanilaniana fotoana fa manam-potoana be, manana tombony be tsika amin'izao mbola tsy fantatra ny faran'izy ity fa asio tanjona hoe misy zavatra vitako mandritra ny fihibohana. Inona ny tokony ataonao mandritra ny fihibohana dia tapitra ny fihibohana dia ataonao anaty carnet dia mba tsy pihana izy hoe vitako ilay izy. Amin'ny FET anaty tsy adino ny manotra ny andro isaky ny maraina. Mila miaina bebe kokoa ny finoana, ny fialamboly ataoko dia mamaky boky, mijery télé, manao Facebook ihany koa fa saingy limité. Tiana pitaina ao anatin'ny confinement tsika zao zany eo anatin'ny fihibohana ny vatantsika no mihiboka fa ny mahay FET atsika tsy mihiboka. Taloha ny mahazatra mifoha dia manana didy FET isan'andro dia mandeha mianatra sy manatanteraka ny asa dia lasa routine. Dia tamin'ity moa nisy an'ity fihibohana ity dia tsy maintsy miova arak'izany koa ny fomba fiainana, ny fomba amam-panao andavanandro. Voalohany aloha raha vao mifoha dia fa angamba tsisy tsy mahafantatra hoe inona ny adidin'ny FET raha vao mifoha dia ny fanolorana ny andro. Eo ihany koa ny fanolorana ny zavatra mety atao rehetra amin'ny Jesoa. Manokana fotoana ho an'ny lalao ankizy kely moa tena tiako lalao ankizy kely miaraka amin'ny zazakely dia manatanteraka an'izay fanolorana ny andro izay mandritry ny andro. Dia zany hoe maheka koa tokony azo lazaina hoe fa mahafantatra ny tokony ataony. Dia ao anatin'izay
dia misy atao hoe pandemia tena pandemiana masina arivina ny vavaka tory anjaranao mahay fitehanao no manentana ny fianakaviana hiaraka hivavaka hiaraka n'olotra ny fiainana ary hiaraka hitady hafaliana sy asambarana trany ao anatin'izay tontolo andro zay. Zavatra ataoko dia mifoha maraina dia miditra ny andro dia miaraka milalao an'ny zoky sy ry zandry dia rehefa tsisy atao dia mijery dessin animé dia manampy dada sy neny. Fiainako andavanandro moa tsy miofa mitovitovy amin'ny andavanandro tamin'ny tsisy confinement ihany. Mampiavaka kely anazy fotsiny amin'ny valo vao mifoha dia nataoko amin'izay mivaly zay mivavaka aloha za dia avy eo manamboatra fandriana dia manao raharaha dia ny atoandro indray manao Facebook dia rehefa tsy manao Facebook manoratra tonokalo na manoratra hira dia ohatr'izay foana ny aina ny andavanandrom-piainako dia na miaramira ny bolerony. Ny zavatra ataoko voafolo dia amin'ny fite dia mivavaka manolotra ny andro ao amin'ny tompo dia avy eo manampy ny ray aman-dreny amin'ny asa rehetra sy izay zavatra atao ao an-trano dia atao avy eo nefa hariva miaraka amin'ny namana mirahira ao an-trano zay ny ataonay rehefa hariva alohan'ny atory dia mivavaka zay foana moa zany mahafety atsika mivavaka alohan'ny atory. Amin'izao fiompoana zao zany dia ny andaniko ny andro toko-pianako vao maraina aloha mahay fety atsika dia manolotra ny andro vitsy zay dia manao raharaha zay tokony andraikitra ao an-tokantrano ohatra ny hoe mandeha miantsena na dia zany ary na mandeha miantsena zany dia arahana ihany no fepetra izay apetraka ny fanjakana no fametahana ny cache bouche sy ny elanelana ray metatra. Dia za koa ny andaniko ny andro toko-pianako koa mamaky boky tsara mamaky boky rehetra jery télé dia meniry rehefa avy misakafo atoandro iny dia matory dia rehefa avy matory dia verina manao raharaha indray petrapetraka ao an-trano le rehefa harivariva iny dia mijery télé. Mahay fety atsika dia tsara ny misaotra an'Andriamanitra rehefa alohan'ny atory tamin'ny tontolo androm-piainana. Amin'izao fihibohana zao zany dia tsara mahafantatsa antsika fety fa ny ataoko mandritra ny tia dia mivavaka aloha vao mifoha maraina manolotra ny andro amin'ny Jesoa dia manao raharaha rehetrarehetra manao kotsana rehefa le tsisy atao iny kitsakitsana kely ao an-trano tenjitenjy gitara tsy mahazo mivoaka ny trano satria hoe fihibohana le izy. Vao mifoha aloha dia mivavaka manolotra ny andro koa amin'ny tompo amin'izay hoe fihiboha zay tsy mahazo mivoaka ny trano moa zany dia manao raharaha fatao andavanandro dia mijery télé milalao jeux vidéo dia mamaky boky mianatra mamerimberina ny lesona zay efa vita. Amin'izao fihibohana zao zany dia tiana marika kely fotsiny hoe tsy adintsika mahay fety atsika tsy mioboka noho izany koa za rehefa mifoha maraina dia tsy adiniko manao vavaka fanolorana ny andro avy eo manampinampy ny ao an-trano manao raharaha rehefa tonga indray ny hariva dia mahandro sakafo mianatra kely mamerindesina sy ny sisa. Amin'izao fihibohana zao dia tsara mampahafantatra antsika fety mba tsy hiova ary hanohy an-trano mivavaka na dia tsy misokatra ary ny fiangonana dia zavatra ataoko nandritra n'izay confinement zay vao mifoha maraina dia manolotra ny andro amin'ny Jesoa dia avy eo manao ny raharaha zay ampanaovina miaraka amin'ny ray aman-dreny dia rehefa misy fotoana malalaka dia manao fanatanjahantena manao entraînement ao an-trano ihany fa tsy mivoaka dia manao Facebook mba miresaka amin'ny namana satria tsy afaka mihaona dia avy eo matory rehefa atoandro dia vavaka alohan'ny atory. Afatra ho antsika rehetra miezaka mba tsy andandany fotoana amin'ny tsisy dikany ohatra hoe manao Facebook ianao amin'ny 9 maraina hatramin'ny 4 arivo dia avy eo anao reraka amin'iny masonao tonga dia matory tsisy inona vita fa za tsy miteny tsy manao Facebook afaka manao Facebook foana fa mba ohatra hoe
adiny roa de manao zavatra hafa mampiritra rano amin'izao zao mety hoe misy mijery an'ity vidéo ty nefa fandrina mety mbola tsy milamina de alamino rehefa eo manentana antsika FET rehetrarehetra zany a fa mila mivavaka mametraka amin'ny fiainantsika eo amin'ny Jesoa de tsy adino ndreny hira maha FET atsika regny atao ndray metatra anaovy miarotava de mila manasa tanana ihany koa tsy adino fa ny FET dia madio miafatra ekena hoe ao anatin'ny tsy fafana mivoaka tsika zao tsy fafana mivory kanefa ny fanahy afaka mivory afaka manantona mandrakariva amin'Andriamanitra afaka mivory mandrakariva amin'izy Trinité masina zany hoe tsy afaka mihiboka ny fanahy fa azo kolokoloana mandrakariva ihany koa hoe mangatsikitsiky zao ary ririnina ny andro ka mivoaka ny trano ka miala ao am-pandriana fa ny fanahintsika ny vavakantsika ny fomandrazantsika amin'Andriamanitra dia aoka mba afana mandrakariva dia mba ho tanteraka le hoe tsiky lava ao amin'ny Kristy ary mirandava ao amin'ny Kristy. Ny afatra tiako atao amin'izao fiboahana izao dia aza adino no mivavaka ho antsika rehetra. Mivavaka tsy adino ry zareo amin'izao confinement zao amin'izao Covid mandalo eto amintsika zao tena iainana amin'ny maha FET amin'ny fomba fiainana rehetrarehetra amin'ny asa amin'ny fiteny sy amin'ny zavatra izay atao rehetrarehetra mila mendrika mila madio mba hitan'olona FET foana na tsy mivory na tsy mivavaka na tsy makany am-piangonana ary na tanora ary tsika aza adino foana no mivavaka indrindra amin'izao confinement zao tsara no mivavaka fixe ao amin'ny tompo de miara mivavaka isika andresy zao coronavirus zao manentana atsika indrindrandrindra atsika FET mba hanaja ny fipetrapetraka ho fanjakana ny fanajana ny elanelana ray metatra ny fametahana ny aritava ny fanasana tanàna matetika sy ny fanosorana gel désinfectant saso matetika amin'ny rano savony ny tanana dia aza adino konko ny elanelana ray metatra foana aza adino mivavaka fivavahana tsy misy hoe mikatona ny fiangonana dia tsy hanao fa mivavaka foana ao an-trano mivavaka ho an'ny ray aman-dreny rehetrarehetra ho an'ny mpitondra fivavahana rehetrarehetra ho atsika manentana atsika amin'ity fihobohany ity mba tsy voaka ny trano mba satria ny aretina moa efa raha malala fa miparitaka sady mahery ka aokatsika mba tsy voaka ny trano ary aokatsika mba hivavaka afatra tiana ampitaina amintsika na mihiboka atsika tsy adino fa misy zaika be ho tanterahantsika ny digo tsy adino hoe izany manao fanomanam-panahy dia manentana atsika FET konkoa mba hivavaka tsy tapaka amin'ity aretina eto amin'ny firenena ity efa maro ny lavo mbola maro ireo marary ary ireo manaraka fitsaboana ihany koa dia mangataka vavaka amintsika rehetra samy azo fahasalamana hatrany ao an-tokantrano fa tsy voaboaka de zay raika izy afitema daholo afitema tianao Jesoa zay saotra tompoka afitemo Afitema soja bezaka afitemo ny dame écrit daholo dia mahazo totsika FET rarso afitemo afitema dia maharisoa atsika rehetra afitemo amin'ny rahasoana rehetrarehetra dia afitema daholo Fanifanaiko tsy ho azona rovina corona fanifanaiko tsy ho azona rovina corona after